jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary, fahafolo fa 17 ary ny fa 7 ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no tena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy, hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriamalala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny fofeno fifaliana indray no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana mahafinaritra amin'ity fotoana ny mahafinaritra be ity. Andray fahasoavana ianao, andray fitahina ianao indrindrindrindra tsika tanora atao anatin'ity fandarana mahafinaritra be ity, jeune conquérant ity, na tanora mpandresy, tanora mandray, tanora mandrombaka, tanora tafitra, jeune conquérant. Zay ny lohahevitra amin'ity volana febroary iray manontolo ity. Ilaina dia ilaina ny atao hoe fahendrena. I Solomon rehefa nivavaka dia ny zavatra mba nangatany Solomon tamin'Andriamanitra dia hoe tompo meo any fahendrena avy aminao, fahendrena aizako mivoaka sy miditra, fahendrena aizako mitantana ity firenena lehibe ity. Ary ny zavatra nirery an'ny Solomon, anisan'ny zavatra nirery an'ny Solomon rehefa mba nreharezy dia zao ny teniny atao amin'ny ohabolana toko 7, ohabolana toko 7 dia ny 7 manao hoe sambatra zay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, sambatra zay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana vola fotsy, ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara, sarobidy noho ny voangy izy, ary zay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy, fa andro maro ny eo an-tanany akavanana ary arena sy voninahitra ny eo an-tanany akavia. Zavatra anankiray no nirehare an'i Solomon ry havana, tsy nirehare tamin'ny volana nanana izy, tsy nirehare tamin'ny arena nananany, tsy nirehare tamin'ny voninahitra nananany, satria nanana voninahitra Solomon, izy ilay mpanjaka ny Israely nanana voninahitra izy. Tsy nirehare tamin'ny fahaizana izy, satria izy nanam-pahaizana, izy tena nanam-pahaizana be Solomon satria zanaka mpanjaka. Raha amin'izao vanim-potoana iainantsika zao tena nianatra tamin'ireny école faratapony ireny izy. Raha ohatra zany ka hoe université dia mety ten'ireny SKE na ISCAM ireny no nianarany izy ty Solomon tamin'izany fotoana izany. Raha resaka université na nianatra hoe tany ivelany mihitsy, tena hoe nanana, fa tsy nirehare ny diplôma ny Solomon, tsy nirehare ny tanjakana nanany, tsy nirehare ny miaramila nanany. Zavatra anankiray no nirehare an'i Solomon neto, tena zavatra anankiray dia hoe sambatra izay olona mahita fahendrena, sambatra izay olona mahita fahendrena. Raha vao miresaka hoe fahendrena, tsika fahendrena ato anaty baiboly ry havana, dia tadidio fa zany fahendrena izany raha resahan'ny baiboly dia tsy le hoe fahendrena le hoe olona le hoe tsy manao sipa, tsy zay le hoe endry resahan'ny baiboly eto, mety efa ao anatiny ihany zany. Le fahendrena resahan'ny baiboly eto tsy le hoe tsy mifoka sigara,
le fahendrena resahny baiboly eto tsy hoe le olona le tanora tsy mibalina tsy zay mety efa ao anatiny any zany fa ny tena fahendrena resahny baiboly eto ny tena atao hoe fahendrena be miresaka ilay atao hoe fahiratan-tsaina faratapony fahazava-tsaina faratapony tena hoe zay fahiratan-tsaina fahazava-tsaina faratapony eo ambany io izy de miteny mana hoe eo amin'ny 7:20 dozy izy fahendrena no nanorenan'i Jehova ny tany ary fahalalana no nampitoerany lanitra fahendrena no zany hoe raha namorona ny tany Andriamanitra de tena io ny tsindrina io mihitsy hoe fahendrena no namoronana ny ty tany ity ka zay no mahatonga na miresaka hoe raha miresaka fahendrena Andriamanitra de tsy miresaka an'le hoe olona tsy mifoka sigara izy satria tsisy idirany sigara miresaka famoronana tany mihitsy tsy miresaka am'le hoe akizy tsy manao balina de ozy itsika hoe iny tsy manao balina fa zaza endry tsy reny le resahany eto tsy miresaka an'le hoe tsy mifisotro toka na tsy manao sipa iny de zaza endry fa tsy mba manao sipa tsy zay le fahendrena resahany eto fa le fahendrena resahany eto de hoe fahendrena manangan-javatra mihitsy fahendrena manorona zavatra mihitsy fahendrena mibatira miconstruire zavatra anankiray manangana zavatra anankiray miinstaller zavatra anankiray fahiratan-tsaina lalina manao zavatra izany le fahendrena resahana eto de tsy le fahaizana maha-olombelona koa nefany satria ny fahaizana maha-olombelona de mijanona eo amin'ny mahadiplôma fotsiny ny fahaizana maha-olombelona de mijanona eo amin'ny hoe mahay zavatra anankiray fotsiny fa ny tena fahendren'Andriamanitra dia sady mamorona no manana faharetana no manangana zavatra no misy dynamicité misy ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra de olona kingy olona dynamique ny olona manana fahendren'Andriamanitra ary zany ny anisan'ny eo ampianarina ao anatin'ity le hoe jeune conquérant ity de zany anisan'ny tena ho ampianaritsika zany anisan'ny zavatra tena ho ampitaitsika zany anisan'ny zavatra tena hoe tena ho zaraina amin'ny tanora ahoana ny atonga anao tsy hoe manangan-javatra fotsiny fa ahoana ny atonga anao ho dynamika mihitsy ho kinga mihitsy ho matanjaka manao zavatra anankiray satria araky ny efa nyteneniko fa rehenao raha va manangana orinasa na lasa mpandraharaha manangana fandraharana anankiray de tadidito teniko ty fa miomana fa misy ady eo zay miomana fa misy ady eo zany ary tsy maintsy misy ady atrehanao ny mpandraharaha rehetrarehetra tompoko nandalo ady daholy ary ny akamaroan'ny mpandraharaha rehefa nandalo tany amponja ny akamaroan'ny mpandraharaha efa nahita ny fonjana tamin'ny mora ny akamaroan'ny mpandraharaha efa nandalo tribunal ny akamaroan'ny mpandraharaha efa nandalo fitsarana ny akamaroan'ny mpandraharaha efa nandalo violon za tsy miteny hoe andalo violon anao za tsy hitenina fa nytiako tenenina de hoe za tsy miteny hoe voatery tsy maintsy andalo fa ny akamaroany io ia fa nytiako atongavana de hoe tsy maintsy miady ianao raha vo te hanao mpandraharaha zany raha vo anangana zavatra ngezabe zany raha vo anangana orinasa zany ny tanora rehetrarehetra de tsy maintsy mandalo zavatra sarotra tsy maintsy mandalo zavatra manahira rehefa misy fotoana mihain'ny parcours-ny président Marc Ravalomanana mihain'ny parcours-ny fa tena nandalo zavatra sarotra izy nandalo olana sedraina amin'ny fisedrana maro isan-karazany vao natsangana an'ireny hoe orinasa Tico reny tamin'ny andro rehefa mijery ny parcours-ny ry président Ian Rajoelina ianao mialatsiny fa fatatsika zany manana boky nosoratana ry président Ian Rajoelina ny lalana nizorana tadidiko tsara tany amin'ny 2007 sa 2004 izy le 2006 sa 2005 le foanana daholo ny
manao ren'le panneau publicitaire reny izy perakany amin'ny arabe de nandalo fisedrana am'ireny tena hoe nazerazera daholo sy naongana daholo ny azy ny anina fa nandalo fisedrana vo tonga amin'ny toerana maizy azy tsy misy olona ambony ka tsy nandalo ady ary eo ny resahako ny tanora anisany resahako amin'ny sabotsy ho avy zao eo ny ilaina fahendrena ny zavatra ataotsika raha hoe mandalo ady tsy hoe mirecule tsy hoe miemotra hoe andana miemotra fa mandalo ady fa mafy ny ady de ajanona io ny mpandrara ny olona anaongana zavatra ngezabe zany raha vao miaraka amin'i Jesosy de tsy miemotra fa mitady lalakivoahana mitady lalakivoahana fa nandalo ady daholo hatramry Jakoba ry Joseph sady moa efa tantara fandrentsika matetika foana zany tsisy olona lasa sonitra ambony zany ka lasa mitoerana ambony ka tsy nandalo ady hatramry randriary malala eritiny zay zao moa efa mafitoto aminady inona ny ady tsy efa nilalovantsika inona ny ady tsy efa nosedraitsika inona ny ady tsy efa nitranga teo amintsika inona ny ady tsy efa nifandona tamintsika zay no ampaherezana antsika tsiraray avy misy fotoantsika tena hoe misy ny ady eo anloatsika mandalo ny ady eo anloatsika fa eo ny ilaina fahazavatsaina eo ny ilaina le fahendrena ary le fahendrena resahana tsy le hoe olona mbonaika be na olona be tsy miteny fa le fahiratatsaina avy amin'Andriamanitra ahoana ny fomba hidirana ahoana ny fomba anatrenana izy ty ahoana ny tena sisa ilaina ny fahazavatsaina ilaina ny fahiratatsaina ilaina ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra zany natonga n'ireo olona be dia be zay hitanao rehetrarehetra be da be tafavoaka reny mbola averiko ihany fa le atao tsy le hoe miemotra hoe tsy vitako de ajaniko tsy le hoe mafy io de ho ajaniko tsy le hoe be da be mpanakatsakany io de ho ajaniko fa ao anatin'ny fahendrena ny fahazavatsaina ao anatin'ny fahendrena ny fahiratatsaina ao anatin'ny fahendrena ny vision avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny le hoe fahendrena ny faharetana ao anatin'ny fahendrena le dynamicité mila manana dynamicité ianao zany natao hoe olona manana fahendrena mahita lalakivoahana foana fa ny zany manko ny olona rehetrarehetra zay zany nitovizan'ny olona rehetra tsy afaka nitovizan'ny olona mahantra rehetra nitovizan'ny olona mahantra rehetra de hoe manana ny ty mot ty daholo izy sy ty phrase ty daholo hoe tsy vitako fa manahirana io sarotra be io ajanony ihany fa tsy vita de ny mahantra rehetra manana excuse n'zay hoe sarotra be fa ajanony mitovy daholo ny toe-tsain'ny olona mahanta sy ny olona sahirana aiza ny avitako an'io e aiza ny ahitana volanao an'io e amin'ny fomba hoana koa ny aravitanareo an'izany e io anina kely io ary tsy vitanao ka inona nena ajanony any rehefa manadaly ny olona mahantra rehetra sy ny olona sahirana sy ny olona tsy afaka rehetra de mitovy amin'izay daholo vao misy zavatra sarotra de tsy dinganina vao misy zavatra sarotra de tsy atao vao misy zavatra manahirana kely de ajanona fa ny olona manan-karena sy ny olona manan-tsaina sy manam-pahendrena rehetra na mafy ary io de andao tohizana fa mahita lalakivoahana foantsika na sarotra ary io andao tohizana fa mahita lalakivoahana foantsika na manahirana ary io andao tohizana fa io tsy maintsy tafavoaka foana fa ny olona tsy afaka rehetra de mijanona eo am'le tsy vitatsika io mafy io manahirana io tena tsy tanteraka io tsy possible io mijanona eo am'le toerana zay foana izy tsy possible io de resisy raha lasy anabafy mpanaraka n'ity fandarana ty eto tena mampahery atsika eto tena mampitraka anao tanteraka ary tena mampitraka anao tanteraka afaka ny andresy ianao afaka manangana zavatra goavana ianao ary ny olona manana fahendrena koa ity ny tena mampisongadina ny olona manana ny tely hoe fahendrena ty intelligence divine avy any an-danitra
intelligence avy any amin'Andriamanitra fahendrena avy amin'Andriamanitra de ny olona manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra de mahay manavaka tsara ny fotoana ainy tsara ny hoe eto tokony anao an'ity de eto tsy mahazo manao an'ity ny resaka tapina rahalampamboly anankiray zay ingénieur izy amina agronome ingénieur amina resaka agro izy de zavatra andresany tamy fa na io fambolena io ary tena mila fahiratatsaina io ny atsika gasy mako tonga de le mamboly fotsiny de mamboly androany mamboly de mamboly fa vo nyresaka tamin'izy io tamy terinandro ty de zao ny teniny io pasteur ozy izy misy an'le hoe hazo mamony voany aty ambony hazo mamony voany aty ambony zany ny voany aty ambony de ao anatin'le elanelan'le hoe maizim-bolana iny na voaloam-bolana iny sy eo amy 10 jours ao eo no azo ambolenan'le iny izy ty le hazo maniry voany aty ambony raha ambolana iny zany anao ka tianao avokatra tsara raha tanjaka tsara de ao anatin'le maizim-bolana hatramin'le anina ny ambolenao azy hatramin'le iny izy ty hatramy 10 jours maorinana iny de ny mamovoany ambanin'ny tany ray ozy izy de entre an'le tsinam-bolana anankiray ty sy atrary am'le asana mazava volana zay tena ozy hoe zany de zany ozy izy no mahatonga ny hoe azahoana vokatra be de tena natorina daholo moa zany le fomba fambolena fahendrena maha-olombelona ary zany ino koa aloha fa hoe fahendrena maha-olombelona fa mino fa avy amin'Andriamanitra iny nahatakarany an'izany fa de tena itony zany ozy izy mahavokatra de nampianatra ny fambolena fampianarana fambolena mangazy teo izy tena hitana hoe letsika gasy zany lefa hoe zao na zatra izay ny atsika zay zatra amina zavatra moramora lalana moramora ary tsy te hiditra amina zavatra mafy ka tsy misy maniry mihitsy akory andalo ady tsisy maniry andalo zavatra sarotra tsy misy olona maniry andalo zavatra mafy fa saingy zao raha tsy maintsy lalovanao io de mila fahendrena mila fahiratatsaina mila fahazavatsaina raha tsy maintsy lalovanao io de mila fahiratatsaina avy amin'Andriamanitra indrindrandrindra nareo tanora aza miravoravo tanina na rahalahy aza moramora kivy ka zatra n'le hoe tsy vitako tsy haiko tsy mahay an'io ny olona mahanitra ritra de zany daholo ny frazany tsy mahay an'io tsy vitako aiza koa ny avitako an'io tsy vitako tsy de mijanona eo izy fa ny olona manana fahendren'Andriamanitra ary ny olona tafita rehetra de le zavatra tsy hay io mihitsy ny dinganina io mihitsy ny tedavina fomba ahoana ny andanganana io ahoana nanatantaranana io ndao aloha anaraka nyty fijorona vavolombelona ty tanora kiray ty tsika melohany anoizako ny zavatra rehetra jeune conquérant tanora manamtsaina tanora fieny fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano fieny fahasamana zany seminaire izany de natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary fafito ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enehinao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana hotahin'Andriamanitra ianao tsy nanaiky le jamba satria nahoana nanana fanapahan-kevitra tsy maintsy mihiratra amin'ny masoko androany ampy zay
ampy zay teneny mafy ampy zay hoe ampy zay ry fantrana ry fantrana ry fahasairanana ry fahasairanana ampy zay ampy zay fotoanako androany fotoanako androany tsy rapitso tsy rapitso tsy rapitso tsy rapitso androany androany amen amen tsofoko rano ianao mahatsangana ny orinasanao ianao androany 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 amen amen alleluia 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 teka ho an'i Jesosy ny problème ampinso sasany dia zao fisalasalana inona hoe fisalasalana tahotra manana tahotra manana fisalasalana itsodrano nao androany halleluia alleluia misy rahalahy ijoro vavolombelo reto izy mivady kely reto mbola tanora fa efa tena tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra rahalahy mamy finaritra moa ohatrany misy vidéo any aho akatahako nareo mivady mba akaty anoloana kely nareo mivady kely reto mbola tanora izy mivady reto fa efa tena tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra alleluia alleluia mbola tanora kely reo ataovy tehaka mafy ao tsara nareo vady miarabanareo minareo fiadanan'i Jesosy pasteur dia fiadanan'i Jesosy amin'ny fiangonana fiadanana pasteur dia fiadanana ho antsika rehetra alleluia alleluia nisy fotoana nytatarainy tamika nisy fotoana tsy haiko mo vinary zareo mivady dasana 2018 nareo mivady fin 2017 décembre 2017 nomboka ny vady izy reo any miteraka raha ireo mari ireo ny sarin'ireo ataovy alleluia mafy zany nisy fotoana reo rehefa nanomboka dia nisy fotoana solokin'olona entana valeurana raha sprinter moa ny friperie raha tsy diso a potika tanteraka ny fiainan'izy mivady izy nanomboka ny vady a hitantarany fiainan'izy mba tantaro kely izy azafady rahalamana eny pasteur zay mivady reto zany a tamin'ny 2 décembre 2017 zay no natao mariazy a volana mai 2017 zay no niditra teto amin'ity fiangonana ity na ny fomba nidirana teto aza dia tena tamin'ny fomba tsy takatry ny sainay satria tany atsira be no nisy anaty aloha dia rehefa tena resy ny fiainana tany atsira be tany a tsy nahita atao tsy nahita na inona inona atao a 500 ariary isan'andro ny karamako tany atsira be zany ala tany tena nianatra ary tsapako hoe nanana ny fahaizako a fa tena tsy nahatafitana ny fahaizako tamin'izany pasteur fa rehefa tonga tao tamin'i Jesosy a dia nitarian'Andriamanitra tao tamin'ity fiangonana ity tena niaina tao anatina fahantrana zay tany atsira be pasteur mbola tsy nivady zay mpiasan'olona ny asako tamin'izany a varotra friperie mandendeny atseny ireny dia varotra mananasy a varotra etaketana kely majinijinika ireny no namelomanay ny ankohonanay tamin'izany tao amin'ny mamako tamin'izany ary rehefa tsy mahazo karama tamin'izany dia tsy misakafo zay pasteur sady mianatra amin'io fa rehefa tonga deuxième année teny amin'ny universitaire dia tsy nahavita natsony le karamaka tselitselika dia farany amin'ny firanaka aty Antananarivo dia rehefa tonga tato zay dia natao mariazy zay a voninahitra ho an'ny tompo a 400 000 ariary no nentina hivady niditra teto amin'ity fiangonana ity io 400 000 ariary io a vola kely manangongonina io dia hoe ndao tsika hiaingy amin'ity 400 000 ariary ity dia hanao mariazy dia hivady tsika voninahitra ho an'ny tompo a fa 6 mois après nidirana teto natao mariazy zay a mbola tsy nisy mariazy tahaka izany tao amin'ny fianakavianay pasteur alleluia alleluia ary na ny olona tany atsira be aza alleluia tena ny teny hoe mety mivarotra tolapaty eo Antananarivo ao angambany ataony io izy ny olona satria hitan'ny olona le deparako ny ala teo atsira be a mpanao dokera ny asako mitaonataona entan'olona ireny dia tonga teto Antananarivo zay vita mariazy a décembre 2018 dia nanantona ny ray aman-dreny pasteur Audon moa no pasteur akaiky anay indrindra tamin'izany a dia niteny taminy zay hoe mba tsy sofrano zay pasteur a fa tsy manana afa tsy tia voly ity zay a tsodranonay tamin'ny mariazinay dia ity vadiko ity moa be finoany zay izy io a dia niteneniny tamin'ny pasteur Audon hoe tsofrano pasteur ozy izy fa zay hivarotra fiara no ataonay nefa nitsodranonay tamin'io a tena tsy nihoatra ny efatretsy ariary ihany koa satria tany ambanimbany voatra tany atsira be moa le mariazinay natao dia nitsofin'ny pasteur Audon rano zay tamin'izay
dia taona ny fananganana moa le taona 2018 iny a nivarotra kiraro amoron-dalana nataonay teto Antananarivo a teo Akadindratombo izay nivarotra mety mihina fa betsaka ny nafantatra anay. Dia rehefa nivarotra kiraro teo Akadindratombo izay dia para tamin'le tso-dranona io a voninahitra ao an'Andriamanitra fa tao anatin'iny taona ny fananganana iny a volana juin izay dia efa nomen'Andriamanitra tany teny bypass. Alleluia. Tsy mora no mividy tany eny bypass a fa tena niainga tamin'ny tsy nisy ary tena niainga tamin'ny finoana. Toritenin'ny pastera tamin'izany manao hoe mandehana ozy pastera mandeha eny amin'izay tany tianareo a dia hitsao fa omen'Andriamanitra ho anareo zany. Vola 10 millions de francs teo an-tananay dia niteneninay daholo ny mpanera tany hoe mitady tany zany mividiana dia tany accès voiture ety amin'ny bypass. Voninahitra ho an'ny tompo fa azonay io tany io. Alleluia. Volana juin zay a dia niteny tamin'ny tompo izay hoe ty taona ity Jesosy a taona ny fananganana tsy maintsy mahatsangana trano izay na dia hoe mivarotra kiraro amoron-dalana aza ny asanay a. Voninahitra ho an'ny tompo fa ny novembre 2018 io ihany a dia efa niainga niady ny fototra izay a pastera Odon no niady fototra tany a nitsangana ny trano 2018. Dia ny olona moa tsy faly amin'ny fijoroanao a tsy faly amin'ny fandrosoanao ny olona. Dia nisy fianakavianay a satria le asanay zany nenivoatra raha mpiasan'ny olona tany Antsirabe dia ireo olon'ireo indray a no nanafatra entana taty aminay a hoe andefaso entana izay fa mila anareo zay. Dia lasa zay indray zany no fototra iveloman'ireo olona tany Antsirabe ireo dia zay mandefa balle avy aty makany. Zany hoe presque amin'ny province teto Madagasikara nandefasanay entana daholo niainga tamin'ny balle anankiroa zay tamin'izany. Dia nandefa balle ray sprinter zay faraparan'ny taona 2018 teo ampana io le balle mbola nalaiko saritsara io a nalefa tany Antsirabe izy io anatin'ny sprinter io feno entana daholo. Dia nentin'ny fialonana zany ireo olon'ireo satria za tao amin'ireo ihany ny asa dia ireo no manangona amin'ny versement an'ireo entan'ireo any dia tonga dia tsy nomeny intsony ny versement an'ireo entana ray sprinter ireo fa tonga dia nikepohan'izy rehetrarehetra tany zany dia tsisy namela izy. Tena hoe départ zéro zay mivady a eo ampanaovana finition anatrano zay tena hoe tsisy ninninina ntsony a. Nisy vola mamako 15 millions aza mbola tafiditra tao anatin'io entana io zany hoe départ moins mihitsy zany zay mivady tamin'izay fotoana zay a janvier 2019 zany fotoana zany pastera. Teo amin'ny janvier 2019 io tena tsy nanana zay na dia sakafo hohanina aza fa ny rahavavy mivadiko tamin'izay fotoana zay nitsaroko hoe na me vary akely anay tsy haiko 3 kilao zay ngamba izy dia io no tsindrotsindroka anany tanimbary eny zay dia zay no ataonay sakafo nandritry ny fotoana elaela kely. Fa nytao anatin'ny fony zay vady pastera tamin'izany dia zao hoe ninninona zavatra mahazo atsika tsy hiala amin'Andriamanitra zany. Ary ny loharanonay dia ao amin'Andriamanitra ihany pastera. Avy eny bypass eny amin'ny temple de la foi zay tamin'izany fotoana zany a satria mbola tsisy temple teny tamin'izany fotoana zany février 2019 a mandeha tongotra makaty amin'ny 3 frères zay mandeha amin'iny mamakimaky lalana iny tsy misakafo marainy zay tsy misakafo atoandro zay tsy manana zay na dia frais aza menatra zay tonga tanatin'ny fiangonana tsy manana na dia fanatitra aza fa nytao anatin'ny fonay tamin'izany dia zao hoe na manana zay na mahantra dia any Jesosy mandrakizay. Alleluia. Dia ndray andro pastera tao amin'ny teo amin'ny elanelan'io fotoana io nisy name 2 alina ariary zay mivady avy any Antsirabe 2 alina ariary. Dia nentinay tao tamin'ny pastera le izy tamin'izay fotoana zay hoe pastera simba ny fiainanay a zao ny hafaranay fa tia mba misy 2 alina mba tsofy rano zay pastera fa zao mbola hivarotra fiara ihany ny tanjinay nefa 2 alina ariary ny teo ampelantananay. Dia nomenay amin'ny pastera io 2 alina ariary io a dia nandeha tongotra zay mivady nandeha nody tsy nanana frais zay. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa nisy nampindrana 2 hetsy ariary zay volana faraparan'ny volana février 2019 teo a dia miverina mivarotra amoron-dalana indray zany zay tena hoe départ tena niainga départ vaovao mihitsy zany zay mivady a. Dia nagaga pastera 1 million vidin'ny balle ray tamin'izany dia tonga dia nahazahoanay tombaritra 1 million koa io balle ray io a tonga dia naverinay le volan'le olona dia tonga dia départ volanay madiodio zay mivady nanomboka teo. Alleluia. Dia satria mbola ananan'le mamako vola teo amin'ny 3 millions d'ariary 15 millions de francs zay mivady tamin'le balle very dia zay moa niteny hoe tsy maintsy ho averinay ho areny vola reny fa aza matahotra nareo. Dia départ tamin'le 1 million le tombaritra iny zany zay volana février a isorana an'Andriamanitra rehefa tonga ny novembre voalohanay le 15 millions mamanay. Dia nanomboka teo amin'io zay a nomen'Andriamanitra fiara kely anankiray zay nividy fiara C15 kely zay tamin'izay fotoana zay a misy sarin'izay raha mba afaka apotran'ny ralaiva io zay tamin'izany fotoana zany 15 millions de francs vidianana an'io fiara io a
novembre 2019 io nanomboka teo zany nitateraka le tsodrano ny pastera hoe ho lasa mpivarotra fiaranareo tena tamin'ny fomba tsy takatry ny saiko ary tena na zay mivady ary tsy mba nieritreritra an'izany satria na zany mitaingina bisy zany ary tena hoe sarotra aminay ny miana amin'izany pastera fa tena no tanterahan'Andriamanitra ny tsodrano voninahitra ao an'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao a efa mba manana fiara maromaro tsika amin'izao fotoana izao a Alleluia. ny fiara lafinay ao anatin'ny ray taona ny tamin'ity taon'ity fotsiny zao pastera 570 ny tôbila lafinay tamin'ity taon'ity Alleluia. soran'Andriamanitra fa me miakatra trany a ny fiara lafinay mivady reo zao sombony fotsiny tamin'ity taona 2023 teo iny a misy 570 amin'ireo izy ireo ao tokotany eo amin'izao mba misy fiara anankitelo pastera voninahitra ao an' Jesosy rery any Alleluia. reo zany zao fiara misy eo amin'izao orakoraka mafy be Alleluia. teneniny eo anilanao fanapaha-kevitra no ilaina androany hoe Fanapaha-kevitra no ilaina androany. alleloia zany hoe tao anatin'ny efataona teo eo tao arinan'le tsodrano sy ny fanapaha ny ray sy ny tadidinareo foana le tena hivarotra fiara ny afaranareo nefa nareo olona mivarotra friperie tazonareo ny teny fikasana iny androana hiteny aminao ho lasa PDG anao ho lasa olona ambony anao ilalao miliary anao hitsangana ny orinasa-nao hitsodranonao amin'ny anaran'i Jesosy anome ny havanao anao amelona fianakavianao anao manaova amen avere zao Jesosy tateraka amiko zany tsy maintsy tateraka amiko zany tsy maintsy tateraka amiko zany amin'ny anaran'i Jesosy amen asivitehaka Alleluia. hono ara-lamamy mivady so dia teny finaritra manakambara mihitsy sa izy any alleluia tao anatin'izay a ninonareo le zavatra nambaran'Andriamanitra ho lasa mpivarotra fiaranareo tena eninao mihitsy ve hoe tsy mivolanao tsy mifahaizanao tsy miherinareo mivady tsy afetsifetseny tsy atsembohan'ny olona fa tena eninao ve tanan'Andriamanitra mihitsy tena za mihitsy pastera ny tena zavatra tsampako pastera na tonga anay hoe mivalian'le olona le volanay a satria zay tena hoe tsy nanana mihitsy a dia vao ohatra ny hoe nanana an'le vola zay dia tsapanay hoe varim-barina tamin'le fanomponan'Andriamanitra dia tena nataon'Andriamanitra ny volavolain'Andriamanitra mihitsy zay hoe tsy any amin'ny vola ny tiako ametrahanareo mifonareo fa nareo tahiko nareo dia nataon'Andriamanitra niala teo ampelantananay mihitsy ireo dia nanomboka teo zay pastera satria mafy ihany zany hoe avaty makany avany baipasy makaty zany a tokony hoe mbola afaka nangalanay fre le roa alina mena amin'ny pastera iny fa zao tao anatin'ny fonay hoe tsika manomboka eto a dia para miaraka amin'Andriamanitra tsy ny fahaizantsika tsy ny volantsika satria ny olona ny tanora amin'izay mantsy pastera dia hoe tsy manana fond fa zay mivady a rehefa lasa le roa alina ary tsy nanan'izay na dia ary folo ary fa rehefa nitoky tamin'Andriamanitra zay hoe Jesosy a mbola hainao manangana ny fiainanay a tsy vitatreto ny fiainanay dia Andriamanitra mihitsy nanokatra lalana ao anay zany antony tenenako hoe tsy fahaizanay ilay izy ary tsy fahalalànay tsy volanay a fa tena Andriamanitra mihitsy nanangana ny fiainanay asivitehaka mafy izany mihitsy fa mbola ho atsangan'Andriamanitra fiainana tahiny tomponareo mivady tena tsofoko rano mbola andeha lavitra nareo mbola ho avy ny fiara ny trano be mijoalajoala amin'ny anaran'i Jesosy amen ny trano koa efa manana tsara efa mipetraka amin'ny trano tsara vita karo tsara rehetrarehetra tsy mamenatra mampiditra vahiny io ny trano io ny tsaron'izy mivady a tsy manofatsony izy fa ao izy asivitehaka mafy zany maherezinareo tahiny tompo zao no izy ny tapa-kevitra le izy a tsy hoe aiza pastera ny vola na aiza ny inona ny ho atao fa inona fotsiny ny ilaina androany hoe Fanapaha-kevitra. inona fotsiny ny ilaina androany hoe Fanapaha-kevitra. lazaiko anao fa manakatao ianao misy zavatra ao anatinao ao misy zavatra ao anatinao ao alleluia io ane rehefa Andriamanitra nihitahana hoe araka ny toriteny tapany voalohany teo izy ny loha ranonao hoe rehefa mifamaty renao tsara fidorombavolombelona izy mivady tsy niainga tamin'ny vola niainga tamin'ny tsodrano niainga tamin'Andriamanitra le tamin'ny voalohany na tonga ny friperie eraky ny sprinter avery
tady atokony ny herinareo nareo, tady atokony fahaizanareo nareo, tozony tompo aloha ngotako reto akisako fa alohanareo niverina zero. Rehefa nanomboka anatokony tompo izy mivady miarina tanteraka ny fiainany. Za mino hoe isy tanora maro hatsangan'Andriamanitra eto androany. Alleluia. Alléluia, alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izay témoignage ny reto iny tanora teo iny. Mahafinaritra mahavita zavatra ny tanora rehefa eo Andriamanitra. Tsindriko tsara ny fotoana amin'ny tsika tanora rehetra amin'ny sabotsy avy izao 10 février no toizatsika ity fampianarana lehibe de lehibe ity izay tena iresahako mihitsy anisany horesahako mo ny fahendren'Andriamanitra zay. Izay fahendren'Andriamanitra ilaina mandray an'izany fahendren'Andriamanitra ny tanora ahafahana manangan-javatra, ahafahana misurmonter, ahafahana misurmonter mandingana mihoatra zareo zavatra tsy voadingana ohatra amin'izay. Ahafahanao tsy hoe mandrava barrière fotsiny fa misaoty ny barrière eo anoloana. Esory le toetsaina hoe rehefa tsy hay dia ajanona, rehefa mafy dia ajanona. Esory zany fa toetsain'ny olona tsy afaka zany. Esory ny hoe rehefa mandalo zavatra sarotra manahirana manana dia tsy vitako. Zany ange ny problème sasany any ambanivohitra. Zany ny olana any ambanivohitra mahatonga mpianatra hoe mijanona afaka CPE dia mijanona classe de 4e dia mijanona tratran'le toetsaina sy inona le rehefa mahay manisa vola fotsiny dia zay mahay manao compte fotsiny dia zay rehefa mahay anna fotsiny dia zay dia le zazako moa mijanona dia lasa miandrombo dia lasa mivaribarotra kely eny satria zay le izy manana an'le toetsaina hoe fa tsy manahirana saratra tsy afaka CPE ajanony rehefa tsy afaka CPE ajanony rehefa tsy afaka BPC ajanony. Atao anatin'ny baiboly tsy mijanona amin'izany. Atao anatin'ny baiboly mitady ny fomba rehetra foana andinganana. Ny olona rehetra atao anatin'ny baiboly, ny olona rehetra manana ny fanahy masina dia afaka mandingana. Ny olona nandray an' Jesosy zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ho tonga zanak'Andriamanitra zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Any amin'ny epistilon'ny Jaona azy dia niteny manao hoe endreo ozy izy, endreo ny antson'Andriamanitra antsika hoe zanak'Andriamanitra isika sady zany tokoa isika. Atao amin'ny Jaona voalohany toko 7:1. Endre manao ahoana ny fitiavana nasiony ray atsika dia ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Zanantsika. Ary raha zanantsika dia mila mavita ny vitany. Raha zanantsika dia mila manana ny sainana nanany. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia mila mavita ny vitany. Inona ny voalazan'ny oabolany toko 7 teo? Fahendrena no nanorenan'Andriamanitra ny tany. Za tena miaiky mihitsy an'ity planeta tany tena. Namoronan'Andriamanitra an'ity planeta tany ity fa tena endry Andriamanitra. Endry Andriamanitra ary tsy miangatra Andriamanitra. Tsy miangatra Andriamanitra. Tsy misy olombelona ny angaran'Andriamanitra zany, tsy misy olombelona ny angarany vitany zany, fa misy arena daholo eto ambonin'ny tany. Rehefa mijery ianao any Moyen-Orient sy Proche-Orient iny any amin'ny tanin'ny Arabo, any amin'ny tanin'ny Israël sy Jerusalema sy Irak sy Iran iny le tany beady Arabo ity, pétrole any any. Any atao pétrole ny arenan'ny olona any. Ary izy ny mpamatsy pétrole manerana zao tontolo zao, gasoil lasantsy manerana zao tontolo zao.
ary mampanakarena ny arabo ainy tsara migérer ny arenany raha makany Europe ianao mijery any France zany ianao fa tany lemaka any ray fijeriko azy lazaitsika hoe eny hoe tany tsy de misy ninina any Europe any France hoe avaty Madagascar dolo fa manana tany lemaka reo enjany reo raha ny amboly fa tetna manana izy zany tsy de misy tendrombohitra be da be ohatrany aty amintsika aty Madagascar aty any France hoe io tendrombohitra makany Fianaratsoa zao ianao ohatra na makany Tamatavy de tendrombohitra daholo gauche droite tendrombohitra kodato tendrombohitra fa ny any tany lemaka be daholo ary any ampy sakafo ny olona ampy sakafo ny olona de normal zareo any raha mavita autoroute mavita lalana TGV mavita itony izy ty lalana train tena malalaka be satria migodana be ny lalandry zareo any tany lemaka be any zany any France tsy manana pétrole izy mety tsy manana pétrole mety tsy manana gaz fa manana an'izany izy manana zavarof zany aty Afrika indray ohatra misy vato soa misy volamena aty Madagasikara ary za tena mino an'izany mihitsy any am'ireny le tany sarotra ambolena vary reny any am'ireny le tany manahirany reny mamboly zavatra any aminy manahirana ny mboly zavatra any misy volamena any misy safira any misy zavatra be da be any any am'ireny tany reny fa mety mivariny tsy mamokatra any mety tsisy tambary any fa misy toerana any zay misy vato soa sarobidy rehefa mandalo any Ilakaka ianao ohatrany tsisy ninina any rehefa mijery any Ilakaka fa ao misy safira io tany rehetrarehetra io zany riavana tena namboarin'Andriamanitra misy arena any Tamatavy ao Tamatavy vila mety tsisy vato soa fa misy ranomasina azo trandrahana misy trondro azo trandrahana any Dego misy zavatra be da be azo trandrahana itoerana any Ambatondrazaka tsisy ranomasina fa Ambatondrazaka fiany tambary zay ny ilazako na hoe Andriamanitra tena tsy miakatra Andriamanitra ary ozy izy voalaza Baiboly hoe fahendrena no nanorenan'Andriamanitra nyty planeta tany zao tontolo zao ty fahiratatsaina karaha nanana an'izany ny rainao nanana an'izany Andriamanitra nanatsaina namorona zao tontolo zao hoe ary amin'ny Moyen-Orient eto zao no gasoil sy lasantsy mety nomena any Frantsa zao nomena any aty Madagascar zao nomena ary Tamatavy zao nomena ary Afrika zao nomena raha nanana an'izany saina zany ny Andriamanitra ao de tokony manana zavatra ohatr' zany ianao tokony manatsaina ianao fa ny anao zavatra kely tsisy dikany io ary de efa tsy vitanao zavatra kely de efa tsy vitanao ary zany ny lanao délivrance mihitsy fa raha ianao anisan'le manana an'le toe-tsaina hoe tsy vitako sarotra be io manahirana io tsy haiko tena mila délivrance ianao fa fatorany démon fahantrany ianao tratra fanana démon fahantrany ianao fa tsy misy mafy tsy vitanao zany riavana nomen'Andriamanitra ny saint Kristy zany ny voalazan'ny Paoly apôstôly izay hoy Paoly apôstôly manana ny saint Kristy manana ny sain'Andriamanitra ty anatinay manana ny fisainan'Andriamanitra zay inona ny dikan'izany afaka mandingana ny zavatra rehetra afaka mavita zavatra koa avana fa tsy hoe rehefa tsy vita io de ajanony rehefa tsy vita io de foany rehefa tsy vita io de sososo zao non aza mity am'izany resaka zany manana ny saint Kristy anao ary ny saint Kristy afaka mandingana foana ny zavatra sarotra eo anoloana ry tanora malala tsy misy olona lasam-bony zany tamin'ny fomba tsotsotra tsy misy toeram-boninahitra tsy misy lalana tsotsotra tongavanao ny amin'ny voninahitra zany tsy misy olona lasa olona ambony tamin'ny fomba tsotsotra zany tsy misy olona be fialatsiny sy be excuse tsy haiko tsy vitako ka lasa olona nanankareny zany tsy possible zany fa ny olona afaka ny anakarena sy ho tafita ary avita zavatra goavana de ireo olona izay manana ny saint Kristy ary ny sany atrika ny zavatra sarotra teo anoloana ho tahin'ny tompony atsika menakavy mitsodra ny tanora rehetra ho lasa olona ambony ho tafita ho fiain'ny fahasoavana ny ianao mampatsiahy ary manamafy amin'ny sabotsy ho avy izao 10 février no herinandro faharoa
za moa zany manetana fotsiny eto miteny fotsiny fa rehefa tsy hoavy ianao de mety io koa aloha fotoana koa zany teneniko tsara manomboka maraina izy io mahandrapa tonga ny any amin'ny tolatolakandro any raha io nolazainao fa mafy tonga de mijanona sady aloha rehefa ozy izy etinao tsy vitako zany tonga de mijanona manjary mameno dabli ho any fotsiny fa efa zay ny teniko teto hoe tamin'ny sabotsy teo zao be dabeny tsy nahazo seza de enao nefa ibahana seza eo nefa enao olona tsy vonona hiatsika akory aloha tonga de mijanona any an-trano fa ireo zay tena vonona hianatra ndray fanay masina ndray fahendreny tanora mieritreritra no tafita tanora mieritreritra nanganjavatra jeune concurrent zay ny asaiko amin'ny sabotsy ho avy izao raha efa fianao akamona sady eo aminao ka ozy izy ianao hoe tena zangery pasteur ohatrany tsy possible am'zany de mijanona fa io fotoana io de natao ho anao asoanao ary tsisy vidipidirana na ny ariary ary na tsy anao rakitra koa renao tsy maninona fa ny zava-dehibe aminay de isy tanora iova ary ho hitanao tondray fijoroana vavolombelona tanora vaovao eto tamin'ny sabotsy teo nampianatra momba na chips sorana ny tompo be da be ny ankizina anao de na varina misy anabavy kely zay nisany resaka tamiko mandeha pasteur ozy izy ny commandeko lasa tsy maharaka mandeha be nefa vao tamin'ny latsinainy nanomboka tena hoe mahafinaritra tsara ny tompo tena hoe le zavatra pitainao zany misy olona mba mandray ihany manerana ny trano fivakina vaoniloko izy io indrindrandrindra eto 3 frères ndefa nambojanary eto moa zany ny tena iainga ny fampianarana eto Jérusalem Karobato temple de la foi bypass no anaovantsika izay séminaire izay manomboka amin'ny 7 maraina ary ny olona vonona tsy amin'ny 7 vao tonga ny olona vonona na amin'ny 7 sasany na amin'ny 20 anao de afaka tonga mivonona tsara ianao andray fahasoavana miaraka amin'ny tompo utahina amin'ny zavatra rehetra ny anao ary ambinina amin'ny zavatra rehetra ny anao veloma tompo jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana zany séminaire izany de natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny fa 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary nahoana no tena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao